tena heno hatrany voalohany hatrany farany nitoroteny mopera fa sy lava amintsika katolika efa nyteneny mpitety zay tamin'ny fidira dia averina fefa ifaraparana ny tao-pianarana misy zavatra anankitelo sy misaraka dia reto le zavatra telo sy misaraka mino mankalaza ary mivelona mba verina antsika mpianatra ino hoe le zavatra telo zay tenenitra verinareo mino mankalaza mivelona averina farany mino mankalaza mivelona dia resaka avy eo amin'ny ampovoany eo amin'le hoe mankalaza satria isaky ny alahady isika na misy fety tahaka zao dia mankalaza inona moa mankalaza isika androany fetiny fomasiny Jesoa mankalaza ny fetiny fomasiny Jesoa dia menamena ny thème famakiteny sy eto amin'ny hotely zay zany mankalaza ny fomasiny Jesoa dia mivavaka sy mivakiteny dia fankalazana ny fomasiny Jesoa dia miverimberina mandritra zao sorona masina zao hoe fomasiny Jesoa fomasiny Jesoa fomasiny Jesoa satria isika mankalaza ny fetiny fomasiny Jesoa tongotra saiza anankiray zay hoe mankalaza zay fa misy tongony anankiray sy misaraka aminy dia mino inona hoe mino asika zany mino fa ny fony Jesoa dia masina manino ny fony Jesoa masina dia tratratsika zay ny anankiroa hoe mankalaza ny fomasiny Jesoa isika dia atao tahaka zany ny liturgie fa satria isika mino fa ny fony Jesoa dia masina voazavaiko rehefa avy eo dikany io mino isika fa masina ny fony Jesoa dia ankalazaitsika zay dia vita ny fankalazana dia samy miala ve mbola misy tongony fahatelo dia inona le izy mivelona inona hoe dia iainy anareo zany zay hoe mino ny fony Jesoa hoe masina zay sika nankalaza azy teto androany dia iainy anareo an-dakilasy iainy anareo amin'ny fifandraisana amin'ny mpampianatra dia iainy anareo amin'ny fifandraisana amin'ny dada sy mamanareo sy ny zokonareo sy ny zandronareo dia ifandraisanareo amin'ny namanareo ilay todisika lafara anatanana satria ivelomana inona hoe le zavatra telo mino verina mafy mino mankalaza mivelona ka raha sy mivelona sika rehefa avy eo ny zavatra nankalazaisika teto dia 0 balle 0 point ganagana magnatody eny azy ny fankalazana sy ho azavaiko tsony satria efa periny manao azy sika zao ao fa le hoe mino ny hoe fomasiny Jesoa sika dia ho azavaiko dia no tsara fo masiny Jesoa raha saisika ohatra ny hena tsara zany izy hoe vody hena samy aingy aloha itiany tratrany ao tiany kibony ao tiany tagnany ao tiany tompony ao dia atokotokosika tsara lizy dia no tsara fanazavaiko azy ho azavaiko aloha ny atao hoe fo dia ho azavaiko ny atao hoe masina dia rehefa avy eo Jesoa ao fo ao amin'ny tratratsika akavy eo samy misapany tratrany hoe azafady mopera koa mba manao sapaina zany ataony tratraka viany rehefa taika isika dia nitobotoboka le izy dia rehefa faliko isika dia avy eo fo misy mampiteny manao hoe wow ao zany le fo dia reo ohatra nareo misy miteny zavatra manindrona be anareo na mandasandasa anareo dia maharary be ny fo kely io dia zao ao amin'ny baiboly araka ny baiboly rehefa miteny hoe fo dia sy le hena menamena ao anaty tratra ao le fo fa le fanahy mahaolona ny fihetse-po ny fitiavana io ao anaty sika io zany mahatonga sika hoe faly malahelo zay sika maso zay no atao hoe fo zay no ny fo zany sy le taova ao anaty tratra ao ny atao hoe fo eto fa ilay fitiavana manosika anao hanao zavatra matoy zao anareo mandeha mianatra dia mazotozoto na dia mangisy aza ny andro dia atosiky ny fo
dia misy finiavana dia misy fitiavana teo tafita dia mianatra. Misy fitiavana te akasitraka ny ray aman-dreny zahay mikarama mafy mba tiatohana ny école dia mianatra tsara dia le fo amin'izay fotoana izay no manosika anareo. Zay zany le fo. Ny masina ny ray tsotra dia tsotra ny atao hoe masina rakizy. Efa ianareo le ira hoe olona miavaka ianao. Efa ianareo zay miavaka. Zay le atao hoe masina. Ny ankizy rehetra mitovy aminareo dia tsisy raha rahiny na mizaly ny ray aman-dreny na samizaly ny ray aman-dreny fa izy makaty an-dakilasy dia ohatra ny akoho hoe mazava ny andro dia mivoaka dia mipodika io sy tolakandro fa tsy raha rahiny hoe ny ray aman-dreny ka hoe misahirana ny karama ho an'ny fianarako hoe. Zay sarambaben'ny ankizy sy mifijo ny hoavy variana amin'ny lalao fosiny sy mihainy mpampianatra. Zay sarambaben'ny ankizy indrindra ny ankizy ty mba mianatra amina sekolim-pinoana ny sasany fa nareo kosa dia miavaka satria nareo mba mahalala mivavaka mba mianatra katesizy miditra fikambanana masina mba motimotona kely rehefa tonga ohatrany. Misy ny ankizy sasany zany averiny hoe sy atao bonjour ny dada sy mama salama re dada sy varany ataoko dadanay io dia tsara bainy. Fa nareo miavaka miaraba ray aman-dreny misaotra mialasiny mifona mahalala fomba kely so masina nareo zay satria miavaka. Dia ohatran'izay na Jesoa le hoe manana fo tena tia izy ary miavaka fa sy mitovy amin'ny olona rehetra ny fitiavany. Ny fitiavan'i Jesoa dia sy miandro hoe ianao masina sy navorarina efa mahavita zavatra sy matanjaka voatiny fa ianao aza mbola mpanota dia efa maty ho atsika izy. Zay tenen'ny masindapoly amin'ny taratasy ho an'ny Romana fa mbola mpanota sika dia maty mifotatsika i Kristy. Proof zany fa tia sika Andriamanitra, tia maimai-pona izy. Dia zay miavaka zay le fomba entin'Andriamanitra mitia no mahamasina azy. Andriamanitra sy mba manoatra sika hoe ray fiomanana romakabana fanotely asa mamela koa fa ny an'Andriamanitra na diso impiry ianao fonamina dia mamela ihany izy. Zay ny mahamasina an'Andriamanitra. Fa asika olombelona dia manao hoe tofoka aho leo aho ampy zay mbola tsy masina satria voasarambabeny loatra. Fa ny an'Andriamanitra tia sy misy fetra. Inao erakizy tia sy misy fetra sy misy fepetra. Zay verin'Andriamanitra Andriamanitra rehefa tia tia sy misy fetra ary tia sy misy fepetra fa tia maimai-pona. Dia zay ny mahamasina azy. Adika ary ny resaka miainga amin'ireo tenin'Andriamanitra reto. Anehoan'Andriamanitra ny fitiavany hoe sy misy fetra ary sy misy fepetra ny nifidianany ny vahoaka Israely tamin'izany andro zany. Lazay ny bokin'ny Deutéronome 7 teo hoe soroy anareo maro anisa, soroy anareo matanjaka, soroy anareo metimety. Na hoe anareo tena vahoaka tena hendry amin'le oi no nifidianako anareo fa no ny fitiavako no ny fampanantenana efa nataoko hoe tsy maintsy ataoko zay dia zay ny itiavako anareo. Dia zay ny fahamasina ny fitiavan'Andriamanitra tia sy misy fetra sy tsy misy fepetra. Ataosika masaka tsara zay averina hoe Andriamanitra rehefa tia dia tia sy misy fetra ary sy misy fepetra. Zay ny mahamasina ilay fon'Andriamanitra sy ny fitiavany. Ao amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasy voalohany masindazoan'ny apôstôly dia zao naveriny le hoe foin'Andriamanitra ny zanany hosorom-panonerana ny fahotantsika. Foiny ny zanany hosorom-panonerana ny fahotantsika. Asika ny mpanota dia ny zanany indray no foiny. Profy ihany zay hoe Andriamanitra rehefa tia dia tia sy misy fetra ary sy misy fepetra. Fa na ny zanany azy hozy masindapoly dia tsy nolalainy fa nafoiny ho atsika hosorom-panonerana ny fahotantsika zay. Dia tia amin'izay le izy satria hiditra amin'ny mivelona zao satria mazava ny hoe ay moa zay le hoe fo masina miavaka tsy mitovy amin'ny olombelona. Ny an'Andriamanitra ataony mazava nisy hoe avy fandahatra sika ny fiavitrareo ny fomba fisainao tsy mitovy amin'ny fisainanareo ny anareo valy fingika valy ny tsipaka daka andrika ny alehanany retoro zay ny anareo olombelona fa sy mba ohatry zany
fa ohatran'ny fifanalaviran'ny asinanana sininy andrefana no ifanalaviran'ny hevitra sy hevitrareo fa nareo anaty de mpanota dia tiako anareo satria sy ny afatin'ny mpanota ny sitrako fa nialany amin'ny lalan-drasiny ka avelona azy mazava zany zay ny hevitra hoe fo masina fa zao a inona ilay ivelomantsika mankalaza nyity fety ity misy tamerina ndraikitra ndrasan'andriamanitra amintsika zay ataosika hoe bénéficiaire zany hoe mpahazo tombosoa fitiavan'andriamanitra zao tantsika zao sy zava-tsotra mandravaka azy zao tenantsika zao sy zava-maro menasika dia samy asa tany an'ilay mahefa namonjy atsika inona ny tamerina ndraikitra valim-pitia omenan'andriamanitra andray isika iobiny tompo zay no anankiray tamin'ny vakiteny voalohany teo rehefa nitantarain'andriamanitra ilay fitiavany maimaimpona dia ozy izy a miteny rehefa avy eo hoe koa fantary fa andriamanitra ireny no tompo men'andriamanitra fahasoavana be dehibe isika dia no zany ny valim-pitia andrasan'andriamanitra amintsika ho setry ny fitiavany fony masina dia aza manao andriamanitra hafa aza manangatra zavatra hafa anakinana ny fotsika tsika raha aman-dreny mafy ny fiainana aza takalo zavatra hafa andriamanitra rehefa lahady a mba misaora azy a noho ny soa rehetra nataony taminao satria izy lery ny tompo a dia mba mipointy anampendrona na vavaka angamba hoe mpifankatisy miresaka averiny andro tompo tiavana fa nareo ray aman-dreny tamin'ny fony mbola mpitovy mbola fiancé chéri a tsy maintsy mamano pro sa vety zany amin'ilay mbola mifankatia dia ny ray aman-dreny raha zazalahy ana sy namana dia mba manolotolotra zavatra profitiavana be dehibe dia le tovolahy mba manome zavatra be dehibe a dia mba mangataka sy andao mba iona dia reha milefa hianitra ana dia profy zay fa sy tena tia izy dia aza tao an'izany andriamanitra fa lasa mitia mangina izy rery mitia fa isika sy mamaly dia zay dia mbola toy izy nivaky teny voalohany hoe inona ny valim-pitia satria mifon'andriamanitra masina zay tiatsika dia hoe tandremo ny didy amampisipiko izay andidiko anareo zay tandrana ny didin'andriamanitra fa sika mpianatra sika kizy any sotra dia sotra mamitiana sika ny didin'andriamanitra dia ty matahotra an'andriamanitra dia manao ny fahamarinana zay vita ao vaky teny faharoa mazava be ilay valim-pitia setry ny fo masina fon'andriamanitra zay tiatsika dia zao raha toy izany no nitiavan'andriamanitra sika dia sy maintsy tia ny namasika koa isika raha ohatra sika mahasaba hoe be dehibe ny fitiavana naseho ny fo masin'andriamanitra ao atsika ny fony jesoa tiatsika zay nanasaka andrano teo dia ny valiny angatan'andriamanitra sy maintsy tia ny namasika koa isika zay zany mafonya isika ho an'ny namasika koa isika ny fanabeazana katolika dia mamolavola olona hahay miara-monina amin'ny namany dia zay sy ampy fotsiny hoe maotona kely mivavaka mahafinaritra maotona be fa io hoe io fitiavan'andriamanitra sampanao io a aoka hadika asika ho fiainana ho fitiavana ny mpiarabelona amintsika dia ny fitiavanamana rehefa any amin'ny fiarahamonina dia zay hoe ianao mba sy mpanakorotana fa olona mikendry ny soimbonana dia ianao mandray anjara amin'ny fampivoarana ny tontolo manodidina anao izay ny hevitry ny fitiavanamana rehefa iainana eo amin'ny fiara-miaina sy eo amin'ny fiarahamonina ka dia ny aty amin'ny mbola kely tahaka izao dia ampiny mpampianatra anareo a mba ho afaka amin'ny fitiavatena sy mahalala fa sy ny tena samirery fa ny fitiavanamana dia miseho amin'ny endrika ny hoe fampandrosoana io fiarahamonina misy asika eo ka samy mifanaza sy mifangelingelina ohatra ny bingy manao maso dia tratra ny bingy iny dia midonga azy midonga eroa fa samy mandeha amin'ny pisika misy azy a zay fitiavanamana amaranako azy a dia zao io evanjely io jesoa miteny hoe avianareo zay vesara-pahoriana sy favesatretana fa hoavatratry mifiopioka mifiopioka iny a dia sy dia mahadinika loatra fa misira fisaorana tsara be a nalahatra ny mpamorokira ny firanao le hoe eny isaorana ho ao andriamanitra ray eny isaorana ny ao andriamanitra ray sikisizay io mba ataoko commentaire kely a maranana azy zao le izy a isika tia ny fo masiny jesoa zany hoe ny fitiavan'andriamanitra ray isika
dia tsy faly fotsiny a manao salopoko manan'izay fitiavan'Andriamanitra zay na io famelan-keloka ny fahasoavana isan-karazana ny fahamasinana fa maniraka atsika rehefa avy eo a hanao zavatra ho an'ny namasika zay tsara ka isika mankalaza ny fomasin'i Jesosy dia irahana indray rehefa avy eo a izay efa nataony tamintsika ataosika koa amin'ny hafa maneho fitiavana dia zao no lazay tolokira enisaorana ho ao Andriamanitra ray Andriamanitra ray Jesosy mpamonjy fa mangoraka trano misembona asika mampitony reo fo zay mizaly sy ory fa mizena n'ity zay tenena hoe Andriamanitra mamonjy asika sy manasoa asika mitay asika manavitra asika dia isaorana izy fa nytoyny amin'ny andiny faharoa dia hoe eny isaorana ho ao Andriamanitra vonjy manasitrana asika rehetra mizaly matoa anao vizen'Andriamanitra matoa anao sitrany alany alahelo sy mbinina ampitoninya na dia aza ny fizalinao dia lazainy andiny faharoa hoe mba ho afa mamonjy ny trapahoriana koa isika ohatran'izay efa vitany ho asika tadio zay raka izy ry masero ambany fiarovana fomasin'i Jesosy dia miaina n'izany nasapany famirapon'Andriamanitra ny fitiavany ny fangorahany ny fanasitrana ny fitantanany dia iraha indray rehefa avy eo ianao a ho afa mamonjy ny trapahoriana manodidina anao koa ohatran'izay efa vitany ho anao zany hoe nandray aho dia tsy maintsy mizara nandray ny fitiavany fo masin'i Jesosy a nandrany fo dia iraha intromba ho afaka mamonjy ny trapahoriana manodidina anao na lavitra anakaiky andiny fahatelo dia ho torak'izay efa vitany ho asika raha miara-mizaly amin'izany ansika dia hanala alahelo mpamonjy ny ory zay zany ry havana fa ranana ny resaka satria efa mititaba ny mpianatra ohatra hoe tantely mamboatra maminy fa mafana ny andro dia tantely zao farany novijen'Andriamanitra asika nampiseho ny fitiavana fity sy misy fetra sy misy fepetra dia mahasapasambatra fa mbola tsy mizany eo le izy a fa irahana isika mba ho afa mamonjy dray a namasika ohatran'izay efa nataon'Andriamanitra ianao rehefa mitrofesy milaza faotana be lehibe dia avelan'Andriamanitra dia mahazo indulgence fa ianao ve mba afa mamonjy sy any koa ny namanao zay mba manao hoe mifona letsy a mifona kia sa ianao le miavonavona hoe fa mila mamela koa tahaka ny namelany ianao dia zay rehetra tsapanao nyraisinao tamin'Andriamanitra zany dia malala tanana koa ianao mizara rehefa avy eo amin'ny teny français hoe à notre tour tournao mray zao a no mba manao an'izay nataon'Andriamanitra taminao ihany koa ho torak'izay efa vitanao asika raha miara-mizaly amin'izany ansika dia hanala alahelo hamonjy ny ory izany ny tena fankalazana ny fo masin'i Jesosy ka ifanabe sika mba hiara hivoatra dia samy izy torovavolombelona amin'izay hoe nandray aho dia mizara averina farany araka izy ny nanomboasika azy voalohany zavatra roa ny tenentsika amin'ny maha-katolika asika dia inona le zavatra telo tsy misaraka mino mankalaza mivelo verina farany mino mankalaza mivelo dia ohatrany ahoana moa Andriamanitra rehefa mitia tsy misy fetra sy misy fepetra ino hoe mitia tsy misy fetra tsy misy fepetra dia ny farany dia hoe satria no tiavina averina hoe satria no tiavina dia anjara koa zao ny mitia averina ary farany satria no tiavina dia anjara koa zao ny mitia Jesosy 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 nierinteninao any andovany fiainanay Jesosy 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 nierinteninao any andovany fiainanay